Misaotra Tompo mankasitraka. Itenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana isika rehetra. Alléluia. Mba ame kopakopa tagnana kely ny akaikinao dia tenene tahin'Andriamanitra hoe. Dia raha misy papa akaikinao dia tenene bonne fête papa. Amen. Raha mba misy papa ao mba ingaviko mba hitsangana. Raha ohatra zany efa teo anao tamin'ny première culte aza mitsangana eky. Fa le papa mbola tsy teo tamin'ny première culte mba asaiko mba hitsangana daholo. Amen. Bonne fête papa. 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 Amen. De ramanazo le bonne fête papa no de tonga de mba asoloyan'igny zany lenao e. Amen. Alléluia. Amen. De miarahaba antsika papa rehetra tonga eto androany. Ny fitahin'Andriamanitra ne eo aminao fiadanan'ny Tompo ane ameno ny fiainanao ho ela velona ne ny papa rehetra eto ziona androany. Mazao toerana isika rehetra. Amen. Za de faly miona aminao indray androany sady manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra. Fetiny ray androany ary ingane mba tena ho ray modely ianao, ho ray feno fitahina, ho ray feno fahasoavan'Andriamanitra. Atoroko anao androany reo karazana fiainana dia tokony hiainanao en tant que ray ianao. Alléluia. Tadimoko fa ianao tsy ray tsotra fa ray ara-panahy koa anao. Satria anao zanak'Andriamanitra, manana mission mazava ianao amin'ny ankonanao ary manana antso ao amin'Andriamanitra koa ianao. Donc zany mamela anahy anao mba hilaza fa ny ray rehetra dia mpanompon'Andriamanitra. Enao io zany mpanompon'Andriamanitra anao io. Anao mety mieritreritra hoe za mbola mpino tsotra fa mpanompon'Andriamanitra ianao. Alléluia. Ka ao anatin'izay ilainao ny antsoina hoe fitombona. Inona hoe ny ilaina? Ka eto zany na nareo vehivavy raha mila nyity lesona ty dia maregny zany mitandrignesanare lalahy annare niany. Na ianareo vehivavy koa zany ilainareo ty lesona ty. Rehefa ny olona anankiray manana agnarana hoe mpanompon'Andriamanitra dia ilaina ny fitombona. Na amin'ny lafiny ara-panahy, na amin'ny lafiny ara-tsaina, andeha koa ataoko hoe resaka relation na fifaneraserana man'olona ilaigna zany. En tant que père ianao mila an'izany. Mila mitombo ara-panahy, mitombo ara-tsaina, mitombo amin'ny resaka fifaneraserana man'olona fa tsy le mihidy be. Satria hitondra ankohonana zany tsy mora. Hitondra vady aman-janaka, hikarakara ho avina firenena ianao io. Satria mety possible io zanakanao tezainao androany io au président de la République. Azo antoka tsara. Alléluia. Ka ny ray rehetra zany dia tokony olona mpikarakara. Zay ny ray. Tokony mpikarakara. Raha zavaina amin'ny teny baiko dia hoe mpiservira. Nao zany tokony mba misy service. Ino zao mba service ataonao an-tragno? Ino zao mba service ataonao amin'ny vady aman-janaka? Ino mba service ataonao amin'ny fiarahamonina sy amin'ny communauté zay misy anao? Atsika nefany en tant que ray tsy vitany hoe miservira fotsiny tsika fa mananjavatra omena isika. Maninona hoe tsika? Mananjavatra omena. Zany hoe zany père zany tokony manana idée, tokony feno idée ao anatiny. Fa mampalahelo fa be da be ny raim-pianakaviana matory matory volaniko eto tsy hoe miroziny magnanio fa ho agnatiny ao mihitsy misy zavatra matory. Mila terina foana vao mahavita zavatra. Mila tenenina foana vao mihetsika. Dia sanatria ny vava sahala amina vazy. Vazy. Tsara tarehy zao i vazy io fa tsy afaka mihetsika io.
na tsy olona mibata anazy. Dia be da be ny raim-pianakaviana, be da be ny ankohonana taraiky vokatry torimaso ao anaty zay. Ka tongava saina anao tonga eto androany fa ianao tsy vitanao hoe miservira fa ataovy azo antoka fa manan-javatra ianao. Zany raim-pianakaviana zany tsy tokony ho lany hevitra mihitsy. Zany raim-pianakaviana zany tsy tokony ho kivy fa ianao no tokony mpampahery ny ankonana. Ianao no tokony mamoaka ide foana isan'andro hoe zao indray ataontsika, zao indray nataontsika, zao ny andaminantsika an'io. Tokony mitady fomba rehetrarehetra hitezanao ny ankonanao. Ny zavatra anankiray voalohany mila anagnanao en tant que ray ianao dia ny filazantsara. Tia milaza zavatra tsara. Satria responsabilité goavana ny maharay aman-dreny. Fa tsy hoe zavatra tsotsotra tonga amin'ny fiainana. Responsabilité goavana. Ianao ny ankina ny zavatra rehetra. Ianao zany mampandeha ny orinasa agnatin'ny tokantragnonao ao. Ianao manodina ny zavatra rehetra ary hatramin'ny hoavin'ireo zanakanao ireo miankina aminao daholo. Ny zavatra mila anagnanao voalohany dia filazantsara. Zany filazantsara zany fa tsy mila adika intsony fa tokony olona tia milaza zavatra tsara. Anao ve mba tia milaza zavatra tsara? Amen. Alléluia. Manana an'izay filazantsara zay anao dia tokony manana koa ianao fahasoavana ao anatinao. Dia zay mila takinao amin'ny Tompo isan'andro. Tompo, meo anahy ny fahasoavana afahako mitondra ny tiankonako ty. Meo anahy ny fahasoavana afahako mba mitaiza ny rehetra zanako rehetra. Lazao hoe amen. Alléluia. Donc zany ny raim-pianakaviana rehetra tsy tagnampolo. Fa matoa napetraka Andriamanitra ho raim-pianakaviana nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao zay. Alléluia. Dia mila tonga saina ianao hoe ianao tsy irery, ianao tsy pokaty, ianao tsy olona fahatanitany fa olona manana ny maizy azy matoa napetraka ho raim-pianakaviana. Zay no natonga n'Andriamanitra ny safidy hoe ny lahy no lohan'ny vavy. Andriamanitra tsy ametraka zavatra lohany zany raha zavatra tsisy ilagna azy. Matoa no napetraka ho lohany dia midika zay fa ianao dia leader. Dia tokony ho bon leader ny raim-pianakaviana rehetra. Lazao hoe amen. Alléluia. Amen. Zany hoe ny olona rehetra zany rehefa napetraka amin'ny plasy maharay io dia nametrahan'Andriamanitra an'io daholo. Alléluia. Mila fantatrao fa ny zavatra ilain'ny olona rehetra, ino tsara ty zavatra resako ty, ny zavatra ilain'ny olona rehetra dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Na iza milany. Na mandeha agny am-piasana ianao, na makagny bazary ianao, indrindra fa eto am-piangonana, niza mila ny antsoinao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Ka raha ianao raim-pianakaviana tsy mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra dia milaza aminao fa hosahirana foana amin'ny fiainana. Io zany zavatra, io zany base io. Io ny fototra io. Raha tianao ilamina ny tokantranonao, raha tianao mba hisosa ny zavatra rehetra ataovy azo antoka fa ianao dia olona mpitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsisy olona tsy mila an'io. Ary raha misy zavatra tahorany fiainana dia io fanatrehan'Andriamanitra. Nampianatra antsika tamin'ny heriny fa i Mosesy dia tsy nahay ninina na miteny ara tsy hainy. Ary tafiteny mihitsy izy tamin'Andriamanitra hoe za nge tsy mahay mandahateny. Dia ozy izy Andriamanitra mantsy azy, andazo fa alaina i Arona ho mpisolo vavanao. Izy rehefa i Arona jusque farany le mission croiser les bras foana fa tsy ary nisy raha nataony Arona zany teo. Taizany nazahoan'ny Mosesy traikefa satria niona tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Nanana koa Mosesy tena zay miaraka aminazy foana isan'andro. Fa tsisy zavatra mba vitan'ny Mosesy tamin'igny tena igny ankoatran'le izy le miandrondro tagny agnaty ala. Fa rehefa niona tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra Mosesy dia igny tena filalaovana isan'andro, fitazomana isan'andro, igny lasa nanao fagagana. Ka rehefa ny olona anankiray mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra, na dia zavatra mahazatra amin'ny andavanandro ary afaka avadika Andriamanitra ho fagagana. Hatramin'ireo zavatra tsy hainao andavanandro ary lasa hainao.
zany ane riavagna mahatonga an'le fitahina tonga amintsika indray tsy haitsika na fomba agnazavagna anazy ary hoe avy taiza ty avy taiza ry satria le fanatren'Andriamanitra mamadika ny zavatra rehetra ho fahasoavanao amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen. Amen. Mahatonga ny olona anankiray tsy ilain'ny olona dia satria tsy mitondra ny fanatren'Andriamanitra izy. Tena milazanao an'izany za. Mety tafiteny ianao ndraindray za pasteur tsy haiko mihitsy fa za zay olo miaraka aminahy magnilikiliky anahy daholo tsy ampy fanatren'Andriamanitra ny fiainanao. Tadio zany. Matoy ianao zay tsisy mpitady. Tsy rarahin'olona. Mety andeha ataoko hoe ahilikiliky olona foana anao isanandro satria tsy mitondra ny fanatren'Andriamanitra ianao. Tahin'ny tompo ianao. Alleluia. Alleluia. Tahin'ny tompo ianao hoe eto zany za androany dia tena hampianatra anao mihitsy fa amin'ny fotoana ianao mitondra ny fanatren'Andriamanitra io na regny olona mpagnilikilika anao regny ary andeha hiangavy anao hoe mba tongava aty. Alleluia. Eli zao mpitondra ny fanatren'Andriamanitra. Nagnenjika anazy Ahaba, mpanjaka Ahaba. Nagnenjika anazy Jezebel. Fa jerevy tsara fa nangataka fiaonana tamin'ny afarany. Dia tegna ambavany Eli ny fiainan'ny tanàna tamin'izany fotoana zany tsy misy ranonorana milatsaka eto izy raha tsy noho ny teniko ihany. Ny olona manana an'io fanatren'Andriamanitra io dia afaka mibaiko zavatra. Afaka mampisy ny tsy misy ary afaka manafoana hatramin'izay efa nisy azy. Alleluia. Amen. Ka ianao zao rehefa mifanena amin'olona mitondra ny fanatren'Andriamanitra io matetika tsy maintsy mahatsapa an'le fiovana lehibe foana ianao. Jerevy fa ny olona manana fanatren'Andriamanitra na mitondra ny fanatren'Andriamanitra satrinao hiaraka amin'ny foana. Satrinao hiaino anazy foana. Ary tsy mety mona minaina mihitsy ianao hatramin'ny fitsikitsikiny raha ilainao. Tamin'ny fotoana niona Elisa tsisy resaka marobe nataon'ny Eli tamin'ny Elisa. Fa akanjo tegna amin'ny Eli nalainy na tsipony tagny amin'ny Elisa. Dia jerevy fa après igny tsy te hisaraka tamin'ny Eli tsony Elisa. Tsy hoe Eli bogos be na hoe nanana na izy azy fa nisy an'le fanatrehana tao. Azonao ve zany? Nisy an'le fanatrehana tao. Ohatrany tsy nahazo aigna tsony Elisa nanomboka teo hoe ndrasagna ny veloman'ny papa sy mamako andeha hagnaraka anao. Alleluia. Ary za dia milaza aminao mihitsy. Ianao rehefa mifanena amiko dia miomana fa tsy maintsy hatsapa fanatren'Andriamanitra ianao. Alleluia. Satria zao manko za rehefa tsy manaiky andeha hiona aminao eto zany raha tsy efa tsara homagna niaraka tamin'Andriamanitra tambadika tany. Za tsy manaiky andramby an'ity micro ty raha tsy efa nisy koragna nataona isy Andriamanitra inona indray no teneniny. Donc zany mazava be fa amin'ny fotoana antsika eto miresaka, amin'ny fotoana antsika eto miona, tsy miona sec fotsiny amin'izao fa miaraka amin'ny présence de Dieu. Tahin'ny tompo ane ianao. Alleluia. Alleluia. Ndraindray koa ny mahatonga anao tsy mitondra ny fanatren'Andriamanitra dia satria miandry fahatsapana foana anao. Tsy mety sokafinao masonao karaha tsisy raha mangilangilatra. Ampekarinao tagnanao karaha tsy mangororo. Izy hoe dila aiza izy zany miandry fahatsapana. Za milaza aminao fa tsy voatery ho tsapanao ny fisian'Andriamanitra. Ary ny fahatsapanao tsy mamaritra ny présencen'Andriamanitra. Fa ny ahafahana mamaritra ny présencen'Andriamanitra dia ny finoana ao anatinao. Zay fotsiny. Satria mbola tsy nisy ianao efa nisy Andriamanitra. Donc zany ny fisian'Andriamanitra tsy niandry ny fahatsapanao. Tsy niandry ny fandresen-dahatra ao. Dia zay zavatra zay indraindray mahatonga kristianina maro tsy mba mitondra ny fanatren'Andriamanitra satria miandry fahatsapana izy. Ainy tompo ianao. Tadidio fa ao anatinao foana ny fanamasina. Na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana. Na amin'ny ianao kivy, na amin'ny ianao sorena, na amin'ny ianao malahelo, na amin'ny ianao faly, eo foana ny fanamasina. Alleluia. Ndraindray zao tsika mety tsy mahavavaka. Na andeha ataoko hoe tafanota mihitsy azy.
mety nisy ota nataonao, mety nisy zavatra nataonao, nefa igny misy marary entin'olona tapoka avy agny, de tady alaim-panahy ianao hoe hitady olon-kafa ivavaka ho an'le olona. Zahay moko mbola tsy dia aminany tsara be, ndesinareo pastera. Misy zavatra sahala am'izany ndray mandalo amin'ny fiainantsika. Tainy tompo ianao, tainy Jesosy ianao e. Ndraindray tsika sasana zavatra ohatran'izany. Tadidio fa ao anatinao foana ho an'ny fanamasina, ary tsy miala io. Tsy miala io. Alleluia. Amen. Tsarovy fa mandrakizay ity teniko ity hoe ny fanamasina ao anatinao. Rehefa izy zany safidy toetra agnatin'olo dia fa ao izy. Atsika zany. Ary matoa ny fanamasina tonga ao anatinao, nitondra hery izy zay. Tondra inona hoe? Tondra hery. Io herin'Andriamanitra io rehefa libere amin'olona anankiray na lehilahy na viavy ao anatin'ny olona ao igny mandrakizay. Ary nilagna hery eto ambony tany. Fa tsisy ilagna hery agny an-danitra. Agny efa Andriamanitra ndray ny miasa agny. Zay ny natonga hatramin'ny fatin'ny Elisa, raha mamaky Baiboly ianao, ny fatin'ny Elisa nalevina tamin'ny toerana anankiray. Dia tsisy nafantatra moa hoe eto ilay fatin'ny Elisa. Dia nisy miaramila maty tamin'ny zanak'Israely. Dia nalainy zareo natsipy to ambony toerana nafatesana ny Elisa ilay faty, nitsangana ilay mbola maty. Ça c'est écrit dans la Bible. Agnaty Baiboly ato zany. Donc zany le herin'ny Elisa nijanona taminazy teo. Zay nilazako aminao hoe herinao ao anatinao mandrakizay. Andriamanitra rehefa milibere hery dia fa ao igny. Jereo tsara fa nazahoan'ny Satana hery anie tsy noho ny fahaiza-manaony, fa nomen'Andriamanitra hery izy tao an-danitra. Azonareo ve zany? Tsy hoe izy nisy alim-bavaka manokana nataony tagnafobe tagny dia natanjaka tampoko izy, no. Fa nomen'Andriamanitra hery izy tao an-danitra. Dia rehefa izy nyroasiny igny, tsy nalan'Andriamanitra taminazy le hery, fa miaraka aminazy. Fa ny anazy ndesiny magnano ratsy manjary. Dia zay mila mamelo anao foana, tsy zay olona manana hery akory ka avy amin'Andriamanitra. Satana manana hery, fa zay mahasatana anazy zay. Ary ny herin'ny Satana tsy atonga anazy idirany agny an-danitra. Hery no anagnany fa tsy fahefana. Na fahatsika miditry ny lanitra nomen'Andriamanitra fahefana tsika ho any an-danitra. Tainy Jesosy ianao. Alleluia. Zay io relasenam-bavy ka mila mba fantanao zany. Satria zao manko, ny hery tsy mitaky zavatra maro, fa etaeta no andraisanao hery. Na hoe ositra. Ianao zao raha tia azo ositra, mila mangetaeta fotsiny ianao hoe tia azo zay fotsiny. Fa tsy mila mitady hoe fahamasinany zao hoe, fa ny ahafahan'le izy hitombo na ho voatahiry mandrakizay, eno ilagna karaktera. Eno ilagna fampianarana, ilana fitezana, eno ilagna fahamasinanao ny tegnanao, fitezanao ny vatanao, ifagnaraka amin'izay voalaza ny teny soratra masina. Fa ny hery rehefa lasanao dia ao igny zay. Mino fa manomboka azonao zany. Tainy Jesosy ane isika rehetra. Alleluia. Amen. Ary zao matoa ianao mavita zavatra, tsy ianao manao an'le izy fa le fanamasina ao anatinao. Misy zavatra tsy voaeritreritrao zany fa vitanao ndraindray, tsy ianao manao an'le izy fa ny fanamasina. Alleluia. Ka mila conscient ianao zay mihaino anahy eto androany fa ny fanamasin'Andriamanitra tsy miala ao aminao zany mandrakizay. Noho izany aza miandry fahatsapana fa tongava saina fa ao aminao foana ny fanamasina. Aza miandry fahatsapana. Io ane rehefa mahatonga antsika sarotra amintsika le miaraka amin'Andriamanitra, satria lasa isika ihany no mitsara ny tegnantsika. Isika nefa tsy mitsara araka ny fitsaran'Andriamanitra, fa mitsara araka ny fomba fijerin'olombelona. Dia lasa sahirana antsika amina fivavahana. Sasany zany vao misy vera latsaka dia Jesosy fa ho tagna ino loatra vitako, mifona aho. Herinandro izy mifona foana satria nisy vera latsaka. Azonareo zany? Be da be ny olona magnameloka ny tegnany.
Andriamanitra tsy magnameloko anao, anao ndraiky magnameloko ny tegnanao. Jereo tsara, tamin'ny fotoana nanota i Adama sy Eva, dia niafina n'Andriamanitra hono izy. Dia izy ihany nahita ny tegnany fa mitanjaka. Dia niantso azy Andriamanitra, aiza moa anao Adama? Hoy izy megnatra, fa magnino anao vao megnatra? Mitanjaka. Dia namaly Andriamanitra, iza moa no milaza aminao ry Adama fa mitanjaka ianao? Ny sainy ihany no niteny taminy fa mitanjaka izy. Dia igny no lasa zava-misy taminazy avy eo. Igny no lasa fiainany. Fa Andriamanitra zany tsy nahita fa mitanjaka izy. Donc zany indraindray, ianao ihany magnameloko ny tegnanao, fa Andriamanitra tsy magnameloko anao. Dia lasa manao marche arrière lava atsika amin'ny fanompona, au lieu dia androso amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Azonao ve zany zavatra teneniko zany? Hitahainao ny Andriamanitra. Io masarotra fitombona ara-panahy amin'olona tsiraikiraiky. Izy ihany magnameloko ny tegnany. Io mahatonga ny fiainam-panahin'olona anankiray tsy mety miova, tsy mety mahavita zavatra goavana izy, satria eregnany tegnany. Go mijery anazy dia za sy magnatao mbola tia baly, eriny wawa regny kofa mandeha za mbola mihetsiketsiky. Za mbola zao iregny tsipotsipony tsiraikiraiky dia atambany dia avadika anazy ho fahotana maventy be ho, tsy hivavaka ho an'izy fa navita raha tsy manjary. Tahiny Tompo ianao, tahin'Andriamanitra ianao. Ao anatin'ny fanompona n'Andriamanitra revagna misy dingana zay tsy maintsy lalovana. Misy dingana tsy maintsy lalovana. Io zany tsisy hoe ascenseur ka tonga dia lasa ianao 4e étage. Tsisy ascenseur amin'ny monde spirituel. Fa misy antanantohatra zay tsy maintsy lalovana. Misy zanatohatra. Ohatranao zao andeha eto amin'ny altara aty, misy escalier eo tsy maintsy andalovana 1, 2, 3. Fa tsy tonga dia tonga aty ambony aty ianao. Ka zay antanantohatra misy aminao zay ihany no fatra anananao sy iainanao. Azonao? Za zao raha aty ambany aty, dia aty zany zao ny fatra ananako aty. Zay koa ny fatra iainako. Fa ny minitra za miakatra eto, dia zay koa ny fatra ananako. Zay koa no iainako. Amin'ny fotoana za miakatra eto dia ohatrohatry zay hatrany jusqu'à aty. Ka ianao aza mitomagny tonga dia ho lehibe, nefa ny fatra anananao kely. Inao fa azonao zany. Alleluia. Zay ne mahatonga hitanao misy fotoana zao ohatra hoe fiangonana manasa mpanompon'Andriamanitra. Satria misy karazana mpanompon'Andriamanitra efa ho agnatiny mihitsy le osotro ny famoriana olona. Efa zay zany le fatra anagnany. Ohatra tsika zao andeha anasany bénigne na tsy ametraka plaque ara. Fa ny toerana misy any bénigne tsy maintsy vorona olona. Satria efa zay ny fatra anagnan-jareo. Tsika zao raha andeha anasa ny pasteur Chris, tonga dia Madagasikara ray manontolo tonga eto. Fa za milaza aminao, voalasy pasteur Chris, tsy hita regny olo regny fa nisy atsika eto ihany, nisy atsika eto. Satria ny fatratsika hafa, fatra ny pasteur Chris hafa. Minao fa azonao zany. Azonareo ve zany? Zany mahatonga anao indraindray raha vao miaraka amina mpanompon'Andriamanitra mahery vaika anao, karaha mba mahery vaika koa. Ary tonga dia tsy te hiteny gasy. Azonao le izy. Fa raha vao lasa mpanompon'Andriamanitra igny, dia izinao raha nagnano akory malaza. Azonao le izy. Zay fatra sy refy aminao ihany, igny ihany nenao. Ohatran'izay le izy. Alléluia. Atsika zao raha magnasa ny pasteur Chris na magnasa ny tsaiko Tibid Joshua, mety ho feno fiangonana jusqu'à tany Angarabe agny olo fô. Fa rehefa lasa izy, nisy ny Pinote Zola ihany no isy atsika. Satria mbola io aloha le antanantohatra misy amintsika. Zay le izy raha diky. Ny antony dia satria tsy maintsy ianao aloha no mitombo. Ianao aloha no mitombo. Zay vao mandeha ny zavatra hafa. Ianao. Andriamanitra zany raha tia ampitombo an'ity fiangonantsika ty, za aloha no ampitombony voalohany. Fa tsy hoe nisan'olona marobe nefa za ty bitika kely. Azonareo zany? Satria ny fanomezana rehetra avy amin'Andriamanitra dia mitaky karaktera. Mitaky karaktera. Tsy ny olona rehetra mazaka olona andrivondrivony maro zany.
Mba imagineo fotsiny angatsika matetika vao maromaro atsika amin'ny foyer social, vao maromaro atsika amin'ny soa vita fa misy mpiandraikitra miady ndraiky ambadika. Ny famaly ndraiky hoy ny ravavy ranona sy ravavy ranona. Mbola iregny ary nefa atsika regny. Azazonareo le izy. Tsy hitanareo ve zany? Misy an'izany. Mbola io isatsika io aratsika. Efa magnadary daholo ny louange, mpitendre, mbola io. Azonareo ve zany? Ka atsika ho nitomagny mega église. Asy izo veky tsy fampizaka agnatin'izay koa. Nino fa azonao aby zay le izy. Ohatran'izany ry afa. Ohatran'izany fa tsy zavatra mandendeha ho azy tompo ampitombo izay. Jesosy mba atao voatra ny fiangonan'ny ranony zay. Mba hainao moa ny karakteran'ny ranona. Sy ny mpiaradia aminazy rehetra. Atsika reo nefa fampiankina. Tsy hoe za rery mavita n'ity asa ty, fa anao koa miara-miasa aminahy. Tsy hoe za rery nantsony tompo amin'ity fa anareo reo koa agnisan'ny niara-nantsona aminahy. Karaha za ty andeha malaky nefa anareo botsa. Tsy possible. Mila miaraka tonga agny tany Kanana ny zanak'Israely. Amen. Zay ry avagna nilagnan'izy io. Ny tegna mampalahelo maro ny mpanompon'Andriamanitra na hoe leader atelina activité. Atelina inona hoe fihetsiketsehana. Atelina activité. Zany hoe aviliny le asa mandraharaha izy dia lasa tsy manana fotoana intsony ienona ny fanahy masina. Activité ny tegna betsaka. Beta be ny raim-pianakaviana tratran'izany reraka miasa dia lasa tsy mahavita mivavaka, tsy mahavita mamaky baiboly. Beta be ny tratrana zavatra ohatr'izany. Noho izany ilainao ny karazana fampianarana ohatran'izao ataoko anao androany zao. Ilainao maheno lesona sahala amin'ity atoroko anao androany ity. Alleluia. Mba ahafahanao mianatra zavatra. Satria mila fantanao agnatin'izay fa samihafa ny olona aktif sy ny olona progressif. Misy zao raim-pianakaviana aktif fa tsy progressif. Azavaiko le izy. Zany hoe possible zany amin'ny fiainana afaka ny tena ho aktifa be mihitsy ianao nefa tsy mandroso. Androany séminaire zao séminaire ndry séminaire nty actif fa tsy progressif. Misy zao raim-pianakaviana feno asa ny fiainany fa ny tokantrano tsy mandroso. Tsisy raha miova. Actif fa tsy progressif. Ny ilaigna nefa revagna dia fandrosoana fa tsy fihetsiketsehana. Fandrosoana no ilaina fa tsy fihetsiketsehana. Mitovy amin'olo mibognabogna fô fa tsisy raha. Olo jiaby ampafantarina za manambola zao dia mbalina. Nefa na mofo gasy hoan'ny zanany mandregny tsy voavidiny. Ohatran'izay le actif fa tsy progressif. Raha fijerinao anazy zany dia hoe tegna magnano raha nga io, zao igny fa tsisy vokatra eo amin'ny fiainany. Iny tompo ianao Alléluia. Alléluia. Afaka manao ny tsara isika fa tsy voatery mety zany. Tsy voatery mety. Amen. Misy teny anglisy zay moa milaza mihitsy hoe doing the good things was not the right. Sa rehefa manao zavatra tsara ianao dia mety. Fa mila mba jerevanao hoe anao an'ity za inona ny mety vokatra azo anatin'ity. Anao an'ity za inona ny résultat mety hivoaka. Zany rehetrarehetra zany nefa dia miankina betsaka amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Araka le ndresako tary ambaloany fanatrehan'Andriamanitra. Alléluia. Fanatrehan'Andriamanitra. Ny mahatonga ny leadership atsika matetika tsy efficace. Satria ny Afrikana tia magnano leadership, tia mianatra an'io.
Ndraindray koa na ny père de famille raha tena mikofokofoka mihitsy mitady ny fomba rehetra ampandroso ny tokantrano. Mahatonga an'io tsy efikasy. Dia mila mamantatra ny tokony atao isika. Fa tsy izay ataon'ny olona no ataonao. Azonareo ve zany? Be da be ny raim-pianakaviana manao izay ataon'ny olona. Fa tsy fantany inona ny tokony ataony. Na miresaka asan'Andriamanitra karaha ataontsika ty ary. Ty tsy hoe zay nanao an'izao iranina dia hagnano koa za. Tsy voatery zay mampahomby ny olona mampahomby anao. Satria tsy izay niteneniny tamin'ny ranona ka ho teneniny aminao koa. Tsy izay nagnirahana ny ranona dia agnirahana anao koa. Mila fantanao zany. Ranona moa jereo amin'izao, vao malaza fotsiny hoe magnano voangy daholo olo jiaby. Feno voangy ambolo madinika, feno voangy ankirikiri, feno voangy magnano voasary daholo olo jiaby. Voangy no mandeha amin'izao. Ny sasany lo foagna agnaty garaba. Vao mandeha ndray hoe mandeha be ndray hono zao friperie, dia friperie daholo lohan-damba, lohan-damba e. Dia zany daholo ndraiky koa. Zay no mahatonga an'io ry havana. Tain'i Jesosy ianao. Hainao moa lohan-damba zany? Lohan-damba zany rehefa mamaky balina regny ny mpivarotra, dia misy le farany tsara agnatin'ny balina igny. Regny ataon'jareo hoe lohany. Dia regny matetiky misy mividy manokana dia mivarotra quelque part. Dia magnano an'igny daholo olo jiaby hatramin'ilay tsy tokony hagnano an'igny. Araha ny sasany mahazo lohan-dambo. Tain'i Jesosy anenao. Ndraindray manko zany dia mahafinaritra be mihitsy isika nefa tsy mamokatra. Noy zany teniko zany. Be da be ny olona mahafinaritra. Mahafinaritra anaro mahitany. Izy igny namba izy mandalo foagna za fa falifaly. Mahafinaritra fa tsy mamokatra. Tsy fiainana tompoko zany. Namboly letisianao ny tokotaninareo midoroboka be foagna tsisy voany na raiky. Anao reraka mangala ravina isika mandray, mamafa tokotany. Itsarona moa. Betsaka nefa ny raim-pianakaviana mahafinaritra fa tsy mamokatra. Betsaka ny tokantrano mahafinaritra fa tsy mamokatra. Matetika atsika miezaka anao ny fanaon'ny olona lehibe nefa atsika tsy mitombo. Azonareo ve zany? Miezaka anao ny fanaon'ny olona lehibe nefa atsika tsy mitombo. Olo tsy manambola ropilanina foagna tianomboa. Fidiram-bola ny tsy zarizary izy tia romady. Manao ny fanaony lehibe nefa poketrinazy tsy mitombo. Dia ohatran'izany koa miresaka ra-panahy. Za zao tsy afaka anao fanaony grand raha tsy mbola nitombo grand. Zany izy io ry havana. Betsaka olona tratrana ka ohatran'ny ty resako ty, dia lasa sahirana izy amin'ny fiainany. Tain'i Jesosy ianao. Satria ry havana matoa ny olona lehibe, misy zavatra lehibe koa zakany. Tsy lehibe ho azy ny olona anankiray, fa maro ny lalana ny lalovana. Ndraindray ataontsika ny fanaony goavana, nefa isika tsy mbola nitombo, azaka ny zakan'ilay olona goavana. Azonao ve ny tiako ambara? Tianao ny fanaony goavana tsika, nefa tsika tsy mbola nitombo, azaka ny fanaon'ilay olona goavana. Azonao atao zany ny ameno stady, ary mety ho feno tokoa. Fa vita zay, nisan'ny olona ho mpiangonina ihany nisany. Karaha ataontsika rehefa bonane regny matetika. Feno karazana limonade, labière, quince, ino hoe ambolona tapo rokaroka. Nefa izy ira nitrosaigny daholo jiaby. Amin'ilay regny manasa lah. Mbola velogny tataonare, mana. Raha natao trosa tamin'ny bara conteneur daholo jiaby. Tianao ny fanaony grand nefa mbola petit. Aza miditra amin'izany teneny olona akaikinao, aza miditra amin'izany lasite hoe. Fa aleo hoe mifaly amin'izay ananana. Sa zao dia isaorako ny tompo amin'izao fisitsika zao. Tegna isaorako anazy ary faly. Fa ny zavatra angatahako isan'andro, tompo ampitomboy za mba hazakako zavatra ngezangeza kokoa. Satria raha mbola tsy anagnanao le toe-po mahazaka falebiazana, tsy hoentin'ny tompo any amin'ny falebiazana ianao.
zany an'izy io ry havagna. Raha olona 500 raha tsy vitanao migerer anazy, ahoana ny angatanao olona 5,000. Ohatr'izay ilay izy raha dika amin'ny heviny ara-panahy. Omeny tompo olona 500 anao fa soregna lava. Mora vingy, masiaka, anahoana raha omeny 5,000. Araka ilay resako teo, mbola vao izy minazy soa vita ny fenontsika, fa misy mpandraikitra tsy latsaky ny 10 miady. Mbola minazy soa vita. Ya, izay ndraika dadina resaka fa le karaha nataony raha vavy igny mbola jivika randrana mpiangonana. Aozy. Tsitso. Tsara ndraiky feditsika igny le karaha nataony raha vavy. Igny dada. Raha izy ianao ray aman-dreny edy za nagnino anao. Amboary toe-ponao. Raha tianao hoentin'ny tompo misehatra ambonimbony kokoa tsika. Tsy mba tianao ve ny mpandroso an'ity fiangonantsika ty? Nendreny miankina aminao ny fandrosona izy ty. Satria anao nataon'ny tompo mpiandraikitra akato. Ianao nataon'ny tompo mpino ato. Nefa ny toe-ponao tsy compatible amin'ilay falebiazana omanin'ny tompo amintsika. Da iny Jesosy enenao hoe. Alléluia. Alléluia. Amen. Zay ho le hoe actif fa tsy progressif. Zay zavatra zay tompoko mamitaka. Ny antony dia satria alaim-panahy tsika heritreritra hoe nahavita ny vitany ngeza. Dia hoe ongeza. Tsy hoe rehefa mavita ny vitany ngeza ianao dia ngeza. Fa misy olo mameno latabatra fa nitrosaigny le zavatra namenonga latabatra. Misy olo mamono gisy fa gisy nangalary. Misy olo mihinagna limonady fa limonady trosa. Tsy hitovy mihitsy amin'ilay manambola ny vidy limonady. Samy limonady io fa ny résultat tsy mitovy. Noho izany mila mitombo isika rehetra. Mila mitombo tsika. Ary mila manaiky koa tsika ho ampivelarina Mila manaiky ampivelarina Jereo tsara fa mifantongavanao amina fiangonana salamzonge, possible tsy hoe enao tsy maintsy hipetraka eto e. Fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho sokafana agnaty sainao ao. Mila heninao le karazana fampianarana dia manomboka miovy ianao. Zay natonga an'i Jesosy Kristy tsy Marisy Josefa rery ihany no niara niaina taminazy. Fa tsy maintsy nila mpianatra 12, tsy maintsy nila John mpanao batisa, zay vao accompli les missions. Alléluia. Amen. Noho izany mila mianatra ianao manompo, ary tia manompo. Verina amin'ilay lesitsika tamin'ny voalohany ihany. Mila mianatra manompo, ary mila tia manompo. Ianarana ilay izy sady tiavana. Ny olona raraka amin'ity dingana ty dia tsy ho goavana mandrakizay. Ninona fihetsiketsehana. Mila mianatra manompo, sady tia manompo. Zay revagna mampanompon'Andriamanitra atsika. Nantsona mba hiservira. Alléluia. Nazavaiko zany tamin'ny fidirana voalohany. Nosoran'Andriamanitra ho Davida mpanjaka, kanefa tsy tonga dia mpanjaka izy. Taorinana ny sorana, fa naverina ny androndry izy aloha. Izy le avy nosorany Samuel ane ka tsy tonga dia mpanjaka, fa naverina ny androndry izy aloha. Taorinan'ny famisorana. Ary avy eo nomeny Saoly sehatra tao amin'ny tranony mba hanompo nitendry harpa, nitendry lokanga. Nampianarina hanompo mpanjaka izy, sady nampianarina hiaina tao anaty palais royal. Alléluia. Misy zavatra tsy maintsy ampianarina anao zany eo. Mitovy tsy misy valaka amin'izany koa ny pasteur. Matetika ny pasteur rehetra dia nantsona hanompo mpanompon'Andriamanitra. Ny pasteur rehetra dia nantsona hanompo mpanompon'Andriamanitra ary hianatra ny fitondrantena tokony atao ao an-tranon'Andriamanitra. Zany mahatonga le hoe plein temps. Eo zany ianao mianatra eky maloha, mijery ianao hatramin'ny fomba fitory, hatramin'ny fomba firesana manolo, sy ny sisa. Alléluia. Zany hoe misy zavatra tsy maintsy ianarana aloha
vao tafatoetra ianao. Ary Davida mpanjaka zao dia voalazan'ny Baiboly fa nahay nitondra tena tao an-tranon'Andriamanitra. Zany Davida, nahay nitondra tena tao an-tranon'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy hametraka anao amin'ny zavatra tsy hainao zany. Noho izany maneke hianatra. Tsy andeha hametraka anao Andriamanitra amin'ny zavatra tsy hainao. Matoa zao za mba ho eken'Andriamanitra mizara aminao mampianatra anao, efa nampianatra anahy koa Andriamanitra. Ary nanaiky hianatra tao anatin'ny taona maro. Alleluia. Na i Jesosy aza tsy tonga dia Mesia zany, fa nianatra aloha. Zay natonga an Jesosy 30 taona vao nanomboka ny ministerany teto ambony tany. Satria raha vao olombelona ny agnaranao, tsy maintsy fianarana vao mavita zavatra. Ka Jesosy tonga teto napetraka tao anaty nofo aman-draha, dia tsy maintsy nianatra izy vao navita ny mission. Alleluia. Amen. Amen. Mila mianatra ianao. Ary rehefa amin'ny fotoanany io tonga dia misy lalana misokatra ho azy. Ary ataon'Andriamanitra mifanina amin'olona ianao. Nisy fotoana Jesosy efa nampianatra à l'âge de 12 ans. 12 taona izy efa nampianatra. Namadika rano divay. Fa hoy izy mantsy Maria hoe mbola tsy tonga ny fotoanako. Dia fantatra Jesosy tsara hoe amin'ny fotoana sahala amin'izao za vao afaka mihetsika. Mbola be da be ny bagazy tsy ananako na dia efa mavita miracle za. Fa be da be ny olona vao navita namadika rano divay izy dia veriny fefa grand. Jesosy anefa na dia navita namadika ny rano divay, mbola namoaka teny ihany izy avy tany ambavany, mbola tsy tonga ny eo izy ny fotoanako. Minao fa mahazo lesona ianao. Alleluia. 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 Satria roa manko ny zavatra takiany fotoana. Voalohany amin'izany ny fahamatorany. Mila matotra anao. Eo anao zany voazo lazaina hoe tonga fotoana matotra. Jesosy dia sanylaza mihitsy hoe mbola tsy tonga ny fotoana koa, satria fantantsara ny fahamatorana zay nananana. Olona raha mbola 12 taona zany, eritrereto hoe ohatrany ahoana ny fahamatorany. Ain'Andriamanitra ianao. Faharoa ny osotra. Tamin'io Jesosy namadika rano divay io, tsy mbola nandray an'ilay osotra izy tamin'io. Ireo ny zavatra andrasana. Tsaroa fa rehefa hainao ny manompo ny lehibenao, dia hainao azy nitondra ny olona eo ambany fifehezanao, sady ho hainao koa ny manaiky an'Andriamanitra. Ny olona anankiray mbola tsy manaiky ny fahalebiazany hafa, tsy ho lehibe ary tsy ho tonga ny amin'ny fahalebiazany. Zany ravana mahatonga antsika rehefa ananan'Andriamanitra antso, tsy maintsy apetraka ao anatina fiangonana, ambany fitantanana pasteur anankiray, ambany fitantanana departement anankiray, ambany fitantanana fikambanana ao anatin'io fiangonana io. Dia ao nefa matetika amboarana le toetranao, le toe-ponao, le toe-tsainao, ka eo nahitana hoe mahazaka ianao sa tsy mahazaka. Be da be ny mialan-dahara, tsy mety aminazy ony. Atahoran'izany sao dia ifanotohondry koa zareo. Tsy amboarina mihitsy le fony. Dia jereva nefa ireny tsy fanekenao tezaina regny, misy fiantraikany any amin'ny poketranao e. Satria mifamatotra io, tsy lasa mpivavaka ho azy ny olona, fa matetika ifivavahana atao io no mitondra fitahinany amin'ny tokantrano. Tsy lasa manompo an'Andriamanitra ho azy ny olona, fa matetika ifanompoana an'Andriamanitra io misy ifandraisana any amin'ny poketranao. Ka raha ao anatina sampagna ianao tsy manaiky volavolaina, dia jereva tsy ho fendro koa le poketra. Dia gaga ve ianao hoe fa maninona no ohatran'ity, misy famolavolagna tarina ndosiranao. Miteny aminao Andriamanitra. Alleluia. Mampalahelo ilay ravana regny olona manotra mpanompon'Andriamanitra regny, satria Andriamanitra ake no nifidy an'ilay olona. Io no safidin'Andriamanitra. Io no heverin'Andriamanitra ampandray ny asa. Io ny fahendren'Andriamanitra. Ka raha io ny anaranao kitikitihina, ahita raharaha amin'Andriamanitra ianao. Ndanambadiny io ny fiainan'ny Davida mpanjaka. Fa tsy mbola nahita anazy nanotra ny Saoly ianao na dia indray mandeha aza. Davida mpanjaka. Tsara mbola nanotra ny Saoly na dia indray mandeha. Ary matetika dia andefasan'Andriamanitra olona tsy milamina ianao,
mba hampitombo anao. Averiko ndray mandeha sady ataoko mafy be. Matetika dia andefasan'Andriamanitra olona tsy milamina ianao mba hampitombo anao. Satria raha milamina daholo ny olo miaraka aminao, tsisy expérience mihitsy ianao. Fa alefan'Andriamanitra ny olona tsy milamina satria ianao tia nitombo. Dia ao indray moa tsika matetika dia tsika ho vonona ilay olona tsy milamina. Adinonao fa lesona ho anao iny olona tsy milamina. Dao tsika mba hitia tanina ho an'izay tsy milamina rehetra. Tahiny tompo anena. Tahin'Andriamanitra aneny tsy milamina. Zava-misy zany revana amin'ny fiainana. Zay mahatonga anahy mampianatra antsika matetika hoe raha misy olona ho mitsangana ho fahavalonao, ho eto ambavaka izy mba ho ela velona. Inona ny antony? Mba hitan'ny fisandratanao. Raha maty bonheur izy tsisy olo zay sy tiavana anao. Alléluia. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Hitanao ane ny tompontsika. Alléluia. Amen. Amen. Sahala mpivady zao nataon'Andriamanitra tsy mitovy mihitsy am'izay mba hitombo le tokantrano. Azonareo? Mpivady tsy mitovy. Ary za dia tena milaza aminao vetivety zany nampaheroa ohatran'izany. Andanao agnontany daholo tokantranon'olo jiaby reo fa misy zavatra mampisofra daholo ao. Na io ataon'le lehilahy, na io ataon'le vehivavy. Fa zareo karaha moemoe mifanoroka io fagnamboaran-tsaigna io. Fagnamboaran-tsaigna. Dia mahita an'izy vous êtes béni, béni. Fa reo misy raha mampifamaly foana reo e. Na i dada sy neny io aza. Misy fotoana mifampilonjolonjo elo, tsy mifampizaka elo malao. Araiky an-dakozia, raiky amin'ny salon. Rehefa magnatona amin'ny salon raiky mierigna an-dakozia raiky. Ia. Fa be zany ane rehefa mahatonga olo matetika misy 5 renin-janany. Mandeha mizaha viavy parfait hono izy. Mandeha mizaha lehilahy parfait. Tsisy olo parfait zany. Manana défaut ny avy tamin'ny papany tagny, manana défaut ny avy tamin'ny mamany tagny, nakambagna tragno raiky nefa reo. Samby amin'ny raha tiany atao, samby amin'ny fomba fijeriny. Fa anjaranao zany raha tianao haharitra io, mandefitra. Andefitra. Fa raha vao tsy zany dia fa séparation maregny. Satria mafahininy ana, fahininy ana. Zany fa raha volagny bavanao, fahininy. Ya, anao zao mety mieritreritra hoe hividy an'ity telefônina ty za dia ho faly be ny vadiko fa nahazo telefônina tsara. Fa agnisan'ny zavatra mahasorena anazy io. Anao ve zao mieritreritra dia io zao prioritaire tsika, priorité inao, priorité. Alao le izy. Makitra moko tarifonao maregny an'igny arô tsy volanao ny arô nividian'ny kozy. Iny arô tsy nalaiko avy tagaty poketranao tako fa. Azonao? Ohatran'ny manana raisonnement zany ianao, hoentinao mamaly anazy. Fa ny mampiravona an'igny dia fifandeferana. Fa raha igny size igny tariny na jusqu'à Majunga mbola tsy tapitra. Azonareo ve zany? Ka anao raha hijery tokantrano milamina zany tsisy zany. Fa alamina. Zay mifamaritra an'izany amiako micro. Matoa iny lamina na lamina. Sa tsy zany dadavaly zany. Tanao zany. Fa io tsy milamina zany io e. Nandeha ataoko hoe ampitetezina antsika reo zao micro ty. Ary ao ahitanao erreur farany goavana. Fa raha tsy te hisaraka anao, mandifera. Fa mahatonga andragny nisaraka ho ny ranona, tsy dignina erreur ny vadiny. Fa tsy hoe nisy devoly tonga tamin-jare tao. Tsy dignina. Ka melohan'ny hidirana agnaty tokantrano, tara fô maloha amboaro. Mahadigna noza tsy mahadigna. Sasany zany veriny karaha zareo mifanekikekitra molitra amin'ny sisiny moa raha iko. Mon amour, mon amour, mon amour. Verinao vitany. Ain Jesosy ianao.
Zay izy iravagna e. Zay na tonga n'Andriamanitra amina mpivady, nataon'Andriamanitra tsy mitovy ny lehilahy sy vehivavy mba hitombony le tokantrano. Ary misy défi kely zay ao indraindray, misy fandanina kely zay ao indraindray. Teboka faharoa marana antsika anazy, mila mianatra ianao miondrika amina fahefana misy. Inona ny karazana fahefana misy? Na amin'ny toeram-piasana io, na agnatina fiangonana, na agny amin'ny fiarahamonina, amin'ny toerana rehetra misy ianao, mianara foana mba miondrika amin'ny fotoana misy fahefana io. Ny olona tsy ary niondrika manoloana fahefana tsy hanana fahefana. Taddio zany. Raha ianao tsy ary mba niondrika nanoloana fahefana tsy hanana fahefana. Tainy Jesosy eneny manam-pahefana rehetra eto zona. Alléluia. Ny atao hoe miondrika dia hoe mireconnaître, se soumettre amin'ny teny frantsay. Mireconnaître, se soumettre amina autorité. Karaha mbola tsy afaka mireto examen reto ianao nefa tianao ny fanao ny lehibe, tsy hipoaka be mihitsy ny vokatra satria tsy mbola nitombo zay ianao ny dikany. Azonareo ve zany? En tant que père de famille ianao, fahefana manahoana nefa niondrehanao, satria mazava ho azy ny vadinao te hitsangana ho manam-pahefana eo anoloanao. Ka raha olona tsy zatra miondrika manoloana fahefana ianao, arary fo bonheur farany miakatra tension. Niakatra ndraiky ny tension ny papanareo tsy ambininy. Izy io hoe mampiakapiakatra an'io misy degré n-javatra tsy dinginao agnaty tokantrano indray. Misy raha tianao tenenina fa tsy azonao tenenina. Misy hevitra tianao avoaka fa tsy azonao avoaka. Marary tarafo io miakatra tension. Meloha ny tantananao zavatra anankiray. Indrindra ho zaho teo en tant que père de famille, valio ty question ty hoe fahefana manahoana nefa nekenao niondrika teo anoloana. Fa raha mbola tsy zatra niondrika manoloana fahefana ianao, tokantrano andeha bidabidainao, anao sahiragna koa. Satria misy viavy re magnadary mba izy lavarandragny, magnadary. Zafady amile lava folo zafady tainy tomponareo amen. Ka rehefa enao pitarika zany ravagna no tsy mitombo, eno tsara. Rehefa enao pitarika no tsy mitombo, na dia atosika ohatrany ahoana renao, tsy ho goavana mihitsy mandrakizay. Na dia atosika ianao, tsy ho goavana mihitsy mandrakizay. Tainy tompo ianao. Alléluia. Amen. Amen. Enao zany mila mitombo. Tenenao zany ny akaikinao enao io mila mitombo e. Ty lesontsika ty mbola lava be fa magnaraka izy toy izy. Alléluia. Satria fotoana antsika manampetra. Dia ajaintsika foana ny fotoana satria mbola misy olona maro be koa velany ao hiditra eto rehefa avy. Fa mba tiako mba nitaninao kely le olona akaikinao mba nisy zavatra voarainao ve hoe teo. Amen. No aritsika mba hivavaka hisaotra ny tompo e. Soran'Andriamanitra ianao ny am'izay mba voarainao Soran'Andriamanitra ianao ny amin'ny hafatra zay nyrenesinao teo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotranao zay no ny fitiavanao sy ny fahatsaranao rehetra. Misaotranao zay ny amin'ny fahalebiazanao sy ny herinao zay miasa eto amin'ity fiangonana ity. Misaotra dada malala satria tsy mitsatra mampianatra anay ianao ary mampitombo anay ao anatin'ny fahendrena, ao anatin'ny fahalalana tsara. Ho tahinany Jesosy eo ny tsiraray avy. Ho tahinany ny mpanomponao zay tonga teto. Zavatra mba angatanay Jesosy mba hamezanao anay an'le caractère mahazaka an'le dimension tianao andehananay. Meo anay tompo ny toe-po, meo anay ny fomba fijery vaovao, ny fahaiza-manao, ny fahaiza-mitantana ahafahanay mifehy ny fahalebiazana. Misaotra anao zay tompo. Arovia o tompo atolotro izay ny tenako anova
kalazana misotranao atompo raha mbola afaka nizarany zany fahalalana zany tamin'ny rehetra zanakao oka mba ho tahinana izy rehetra nandreny afatsy iova sy atsarany ny fiainatokantranonao iova sy atsarany ny fiainanao amin'ny anara-maherin' Jesosy amin'ny anaran' Jesosy androany milibere onction ho amin'ny tsirairay avy oka hoentin'Andriamanitra any amin'ny fahalebiazana ianao ny tompony anomenao toe-po mazaka fahalebiazana amin'ny anaran' Jesosy Kristy misaotra tompo sotra fanamasina amin'ny anaran' Jesosy Haleluya. Tahina manokana izy rehetra tonga teto androany. Anatao teraka fanatitra ho an'Andriamanitra isika. Dia ao anatin'izay raisiny am-pelantananao ny fanatitra. Raha niomana ihany koa ianao ny amin'ny fanomezana ho an'ny ray dia azonao mba atao koa zany androany. Amen. Zaka izao jiro mandeha mba te handiza hitanao io. Mba ataontsika agnaty tsinjaka be vata vele tsy maty amin'ny taogno ty. Tsy maty amin'ny taogno ty. Amen na? Pareo vele hira emanina azafady. Izy koa le ekipanao jiaby mba teneno tsy maty amin'ny taogno ty. Tsy maty amin'ny taogno ty. Amen. Anniversaire bako ny an'ny fête des pères. Miangavy ny loanza rehetrarehetra ary mba hiakatra ity miaraka amin'ny Amen. Dia raiso raha misy ihany koa zany nanomana zavatra ianao mba hoentinao hiarabana ny papa Davida dia ataonao agnatin'ity zavatra ampovoany ity le izy. Raha misy zany mba nanomana cadeau fête des pères alatsakanao amin'ity ampovoany ity le izy. Fa ny fanatitra malalaka sy ny ampafolo-karena ataontsika amin'ireny amin'ny sisiny regny. Amen na? Asandato ary fa hivavaka tsika hitsodrano ny fanomezana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no hitsofanay rano ny fanomezana rehetra. Orakofana amin'ny ranao Jesosy. Tompo taio zay rehetra manome, taio zay rehetra mamafy, ekeo ny famafazana zay ataonay. Ary aoka Andriamanitra ray hitondra fahasoavana, hitondra fanambinana, hitondra fitahina ho anay any zao famafazana ataonay zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mitsangantsika avy any aoriana zay anao cadeau fête de père ampovoany eto anao atao fa ny fanatitra malalaka rehetra sy ny ampafolo-karena ataontsika eto amin'ny sisiny eto. Mandroso avy hatrany ary tsika tompo. Eo are. Na fusfuseng cita maso sematem tonti sanga hal mahem bagata ze sematem tonti oh ya no mai tsanga tskarete oh ya yeah sematem tonti sematem tonti sematem tonti no me tsanga kai no me se Kahino ra misel as
tsy maty hatramizay e na hino raha mbola andalo na fosifosegny tsy hita maso Zagnahary mahay mandatra ze Essa é o olho se bateu tão fit já Amen. Izy zao ny papa mbola tsy nahazo le kasibosy. Nahazo daholo le agnaty tragno eto zao ya. Vavaka aritsika. Atony mbola misy papa tsy nahazo araiky. Ndamevo izy. Lotsika ivavaka marina fotoana. Azadino rapitso maraina eto misy marainy mpanosorana. Amen. Tongava mamonjy an'izay fotoanatsika zay. Fotoanatsika amin'ny herinandro tsy miova. Talata sy lakamisy ary zoma amin'ny 7h maraina eto amin'ny toerana ity. Vavakatsika isotra an'Andriamanitra dia mbola mamerina hoe bonne fête papa ho amintsika jiaby. Vavakatsika misotra tompony amin'ny fitiavanao anay afaka nanatrika an'ity fotoana androany ity. Misotra ny amin'ny fanatrianao ihany koa teto aminay androany. Misotra ny amin'ny herinao sy ny osotrao lehibe, ny osotrao magaga izay nitahinao ny fiainanay. Rakofana amin'ny ranao any tompony tsirairay avy raody ary amonjy sy anatanteraka fety sambatra miaraka aminao. Sika rehetra ara-manao hoe amen. Dia mba teneny izy hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Samby tahin'Andriamanitra daholo ary mahomby aza dia samby tahin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aleo ny vonogna le groupe fa efa niverina ny jiro. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisin.